Fanisa vorovory ny fizarana ny fanampina avy amin'ny fitondram-panjakana ataon'ny Sovarika ny 17 febroary lasa teo nisy andian'olona tonga ny lahatra saika ka vatsitsinjo tamin'ny alakamisy io nefa ny omaly zoma 18 febroary no fotoana tokony izarana izany hoy ny solombavam-bahoaka ny antoerana nanao ty fidanitra avy eo ny mpitandro ny filaminana nampariahany ireo olona ireo misy lamina ny fizarana ity fanampina ity hoy ny governorany ny faritra Vatovavy ka ireo izay tena sahirana aloha no ampisitrahana izany voalohany ny fotony namany olana ka nanao ny fanisana ny vahoaka ataon'ny Sovarika omaly sy nijery ireo izay tena sahirana ny minisitra Pia ity faritra ity Tahina Razafindramalo no sady minisitry ny paositra ny fifandraisan-davitra ny fampiroboroboana sy fanovana ny atao araka azy miritra. Nijery fotony teny zany ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny autorité locale rehetra satria narehan'izany olana sy disadisa teto ny fitondram-panjakana nefany ny eo ambanin'ny fiahiny Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andrininy Rajoelina dia nandefa ny fanampiana maro ny fitondram-panjakana efa tonga teto toerana avy any avaratra avy any Mahanora misy avy any Atsimo avy any Mananjara fa hitantsika moa tamin'ny any Amanjero hoe nisy disadisa teo amin'ny fizarana an'le izy fa ahitsiko kely tsy ny fizarana no olana fa nanao an'le recensement izahay satria mila manao recensement ahafahantsika manao an'le fampizarana dia tonga teto ifotony izahay miaraka amin'ny gouverneur miaraka amin'ny député miaraka amin'ny chef district nisorana manokana zareo amin'izany anaovantsika an'le fizarana manara-penitra no tenenako azy ngambany satria ho ametrahantsika ny teknôlôjia vaovao ahafahana manaraka ny fanampiana izay ataon'ny fitondram-panjakana ka izay natongavana eto omena daholo ny vahoaka ny Sovarika rehetra fa tsy hoe mitanila ny fizarana sy ny fanampiana izay ataon'ny fitondram-panjakana to. Teo am-boalohany zany ny nataontsika androany zao dia nahazo ny fokotan'ny Tanambao fahadimy sy ny fokotan'ny Tsararivotra. Ao anatin'izay fokotany izay mihoatra ny 1624 ankohonana ny amin'ireo fokotany anankiroa ireo. Androany tsika dia mizara ankohonana mihoatra ny 500. Ao anatin'izay 500 voalohany zay zany dia tena le olona sahirana aloha no natao voalohany. Rapitso itoy le fanampiana. Io fanampiana io dia ho an'le Amanarivon'ny ambiny omena ihany koa fa ny maika aloha zany dia tena ireo sahirana fa ahazo daholo ny eto Sovarika tampon-tanàna.